Zay ny amin'ny vovoy fa mampiseho ny tsy fahafehezana ny fitantanana ny arena kibon'ny tany ny Rarasoa Mamanina hoy James Ratsima filohan'ny fikambanana asandratro ny fireneko. Nosorita fangiazan'ny vahiny avokoa ny tanin'ny malagasy ary ilaina ny foazan'ny malagasy manoloana izany. Vola Ravavy sy Tsira Kotsoarso no mitatra ny vaovao. Rambola technicien malagasy manaiky ny baikim-bazano ao sy manaiky ny baiky ny communauté internationale lazaiko foana mpanamboatra reo firenena tandrefana rehetra dia tsisy zavatra valiny eo nakody ny afara amin'izay tsara ary ny eo dia tsisy anaraka akory fa manao ny ataony daholo ny mpitondra manao ny ataony daholo ny rehetra mandroba ka inona moa so azony tombontsoa ho an'le malagasy kely amin'izany lavaka be ho apetrany eo ndraindray mandritry ny 70 taona izy eo ndraindray mandritry ny 70 taona izy eo ary le firenena ao anatandan potika tanteraka tsisy zavatra mitsangana tsisy minina dia mirehare le mpitondra fa 2 milliards mahery nefa azotsika ny ilaina fatarina amin'io dia tsotra any amin'ny 50 milliards any foana efa nanao déclaration matetika ary ananatsika ivolo io mora mitadiny io no ilaina fa le 2 milliards radradrany ke anaovana ny ajustement structurel fotsiny dia karamarama kely sy akan'izy rehetra tombony eo dia izay dia tapitra ka inona ny dradradradrana an'izany manana fomba hafitsika amerenana ny asin'ny malagasy sy ny taranaka malagasy zay efa saika lasa ambongadiny ny tany efa nitabataba foana hoe kely sisany apahatantsika erany nosy na velaran-tany na kibon'ny tany na inona na ranomasina tapitra robain'ny olona ny kafa anjarantsika malagasy mieritreritra fa fanairana mazana mahery vaika io somamanina men'Andriamanitra antsika